fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiofanana arak'asa tato amin'ny quartier des femmes tato amin'ny fonja be ny Antanimora no natao androany dia narahana fanolorana fampitaovana izany araka ny fanatanterahana nyzato andro teo anatrehana tao amin'ny ministera ny fitsarana koa moa zany no nanaovana an'izay koa dia mba ho fanatanterahana ihany koa ilay toromarika sy hoe andry isan'ny andry napetraky ny filoham-pirenena dia ny hoe mba ho respect ny droits humains sy ny hoe droit social dia izahay moa eto anivon'ny ministera ny fitsarana dia mampatsiahatra any fa isan'ny andraikitry ny ministera ny fitsarana ny hoe tsy hoe ny fandrarana ny fonja averina ambenimbeny tsy hoe manasazy foana fa ny toeram-pamonjana dia fanabeazana koa ireo voafonja ary mitsinjo ny maha olona ary koa miahatra any avy hatrany ny hoe famerenana an'izy ireo amin'ny fiarahamonina izany hoe rehefa miverina izy amin'ny fiarahamonina dia efa jerena sahady hoe ahoana ny famonoanana an'izy ireo hiatrika an'izany fiarahamonina izany. Noho izany indrindra izany nanomanana an'izao hoe fampiofanana arak'asa izao. Efa taona maromaro zany izay hoe nisy fampiofanana arak'asa maromaro vitsivitsy tato fa ny androany zany dia nisy fampiofanana mahakasika ny taovolo kosa, nisy ny fampiofanana mahakasika ny sakafo ary misy ny mahakasika ny zaitra fa ny hatramin'izay dia efa nisy ny hoe mandrary, misy ny hoe crochet zany efa hita avokoa tato anivon'ny fonja n'Antanimora ny amin'ny vehivavy ny resaka fa ny lehilahy koa dia misy ny fampiofanana arak'asa. Ny fanatanterahany ministera ny fitsarana an'izany sy ny fandrarana amin'ny fonja izany dia misy ny mpiara-miombonantoka, misy ny avy amin'ny fiangonana ary eo koa moa zany ny ministera ny fampiofanana arak'asa izay hitondranay ny teny fisaorana. Raha amin'ity le hoe nisokafana amin'ny fomba ofisialy androany ity zany dia efa nanomboka tamin'ny volana janvier satria izay ilay 100 andro fa ary omena attestation zany izy ireo rehefa tapitra ny 100 andro. Io moa zany dia araka an'izay hoe amafisina foana le voalazantsika izay hoe ny fitsarana dia tsy natao hanasazy na hoe hanagadra fotsiny ihany. Manoloana an'izany hoe justice sociale zany manana andraikitra lehibe ny ministera ny fitsarana ny ampahafantatra ny lalàna aloha le hoe notion de vulgarisation mba hahatonga ny olona tsy ho tafalatsaka amin'ny fanaovana heloka aloha fa rehefa fantatrao hoe inona ny sazy mahazo amin'ity trangan-javatra ity dia mba mampatonga ny olona hembotra izay. Fa eo koa nefa ny olona izay hiaran'ny tsindry azo lena dia reny le hoe efa misokatra hatrany ho an'ny olona izay hiaran'ny tsindry azo lena ny ministera ny fitsarana ka raha ohatra ka misy ny zavatra tsy rariny afaka mametraka tsika ny fitarainana dia afaka mametraka koa ny fitarainana na ny doléance dia mametraka an'izany eny anivon'ny ministera na aty amin'itony fandrarana ny fonja tony koa ary dia misy ny kiosque natao ametrahanao ny doléance raha heverinao hoe misy zavatra akolikoly na misy zavatra tsindry azo lena na misy fitantanana heverinao fa tsy mety dia afaka ametrahana mahakasika an'izany aty amin'ny fandrarana ny fonja na eo anivon'ny fitantanana any amin'n'ivon'ny fitsarana. Ny mahakasika an'izay koa dia tsy voatery hoe sazy ihany fa raha ohatra zao hoe ny mifandray amin'ny ministera ny fitsarana dia raha ohatra ka hoe misy zaza tsy nanao heloka kanefa heverina fa hoe misy voatotohina ny mahakasika an'io zaza io dia any Anjanamasina ohatra raha eto Antananarivo dia afaka ametrahana an'ireny zaza ohatra hoe voalazantsika hoe en conflit avec la loi na hoe enfant en danger izay angamba malaza azy hoe misy zavatra mety mampatahotra ny fitaizana azy eo anivon'ny fiarahamonina dia afaka apetraka vonjy maika izy eny amin'ireny sehatra ireny.